Tokolasy tokovavy manolotra ny haraba feno atsika isa-tokantrano sehany amin'izay toerana andraisantsika ity fandarina izany malaza ity. Araka ny efa nampahafantarana tamin'ny alalan'ireo afisy, tamin'ny alalan'ny doka samihafa sy ireo spot izay teto anivon'ny fahitalavitra MBS sy tamin'ny radio na tamin'ny alalan'ny tambajotran sosialy dia mankalaza ny faha-roapolo taona ny antoko tiako Madagasikara. Roapolo taona nijoroana sady ampahafantarina ihany koa ny lalana nitondrany izany filoham-panorona ny antoko izany Andriamatoa Marc Ravalomanana ity antoko tiako Madagasikara ity. Eo amin'ny fiainan'olombelona ny roapolo taona dia efa manana ny fizakantena eo amin'ny lafiny maha-olona izany amin'ny alalan'ny zo fototra sy ny lalàna. Any amin'ny lafiny maha-olombelona ihany koa dia efa matanjaka ara-tsaina ary efa manomboka mahazaka tena amin'ny alalan'ny fitantanana ny fiainany manokana izany. Ary averina mihitsy aza fa efa lalana miditra ao anatina tokantrano izany taona roapolo izany ho an'ny olombelona. Fa ho an'ny fiainan'ny antoko kosa raha izay roapolo taona ny diavy ny antoko tiako Madagasikara izay dia azo lazaina fa efa ao anatin'ny fahamatorana tanteraka ary ao anatin'izay hoe lalana ny diavina izay nahitana sedra sy fitsapana samihafa izany ho an'ny antoko tiako Madagasikara. Izany indrindra no hitondrana ny fandalinana sy ny fanadihadiana amin'izao zany malaza iarahantsika izao. Ny anton'izany dia heverintsika fa zava-dehibe no ahafahana mitondra ny raharahana antoko ao anatin'ny fandarina tahaka izao mba ahafahana mitaiza sy mampita hafatra ho an'ireo silofo-dimbiniala na ho an'ireo taranaka any aoriana izay araka ny nambarany ny mpitantana ny antoko sy ireo birao politika sy ireo olom-bafidy dia hoe antoko holovain'ny taranaka ny tanjona ho an'izany antoko tiako Madagasikara izany fa tsy antoko andalo fotsiny ihany ka ho levon'ny tantara ary ho raikitry ny tantara fotsiny fisiany ka tsy hisy izay ho mpanara-dia na tsy hisy izay mpampiroborobo intsony araka ny fanilo-mampita sy ny foto-kevitra hijoroan'ireo fahalalana samihafa rehefa misy fananganam-pikambanana sy fananganana antoko. Fa iroborobo hatrany ary mbola hisy ireo mpikambana sy ireo taranaka ny aoriana izay handray izany foto-kevin-dehibe sy ampiroborobo izany antoko izany. Roapolo taona hoy isika no nijoroany ny antoko tiako Madagasikara ny taona roa sy roa arivo. Tranga izay tsy iverenantsika intsony tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ireo mpanao politika maromaro rehefa nahita ny fahasahiana Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo tamin'ny alalan'ny Tiko arivo ary rehefa natsapa sy nahita ihany koa fa ny fiainan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'izany fitantanan'ny orinasany sy ny lalana ny diaviny amin'ny maha Marc Ravalomanana azy izay dia natsapa ny rehetra indrindrandrindra ireo mpanao politika, ireo fikambanana, ny société civile sy ireo olon-tsotra maro nivondrona tamin'izany fotoan'andro izany fa olona anankiray afaka hamoaka ny Madagasikara ao anatin'ny olana ara-pahatrana, ara-pahasahiranana izany Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Ka rehefa nahita an'izay fahombiazam-pitantanana teo anivon'ny tanàn'Antananarivo izany, izany vondron'olona sy fikambanana sy antoko politika niresahantsika izany, dia resy lahatra fa hanohana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana 1 amby 2 teraka tao anatin'izay ilay tiako Madagasikara 2 amby 2 izay natsangan'Andriamatoa Marc Ravalomanana taoriana ny hetsika lehibe ka nahafahany naka ny fitantanana ny firenena. Ny antoko tiako Madagasikara izay mazava zany fa nitondra ny fitantanana ny firenena ny taona 2 amby 2 ka hatramin'ny taona 7 amby 2 nisian'ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara. Fa tao anatin'izay taona ny tantanan'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay mpitarika ny antoko tiako Madagasikara izay sady mpanorona ny antoko tiako Madagasikara izay 7 taona be zao dia nahafahana namaritra ny lalana ho an'ny Madagasikara tamin'ireo antontanisa samihafa ka nahazoany rehetra fa tafavoaka ary nety ny lalan-kevitra sy ny safidy
zay nanoana an'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana zany hitatana ny firenena. Ny ari-karena faobe Madagasikara 700 no manamarina izany. Ny lalana vita 1,000 kilometatra no manamarina izany. Reo sekoly vita nanodidina ny tany amin'ny 4,100 isa tao anatin'ny fotoana ny tantanany, ary ny roborobony zany sekoly izany na tetỳ amin'ny sekoly ambaratonga voalohany na ambaratonga faharoa na ny tetỳ amin'ny famaranana dia nahatsapany rehetra fa navita nampiroborobo fotodrafitrasa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Reo fametrahana ny endriky ny toe-karena zay mametraka ny mahazava-dehibe ny famokarana anaty tao anatin'ny fotoana ny tantanana ny firenena koa dia nametrahany rehetra ny toko sy antoka, ary indrindrandrindra ny mpamatsy vola fa mendrika sy nanana an'izay fahaizany mitarika sy mitantana firenena izay Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara, satria ny fidiran'ny MCA teto Madagasikara nandritra ireny fotoan'andro ireny, ny fisian'ny AGOA sy ny fanokafana ny lalana tamin'ny alalan'ireo vondrom-barotra samihafa niara-ny asa tamin'ny Madagasikara, na tetỳ amin'ny ranomasimbe Indiana na tetỳ amin'ny Afrikana tamin'ny alalan'ireo SADC sy ireo vondrom-pikambanana samihafa, dia nanokatra ny lalan'ny Madagasikara hanome zay tosika ara-toe-karena ho an'ny famokarana anaty izay nahazo toerana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Indrindra moa ka nandeha ny endriky ny famokarana tamin'ny alalan'ny tontolon'ny famokaram-bary sy ireo industrie majinika ka nampiroborobo ary nampirisika an'ireo orinasa madinika sy saratsalana. Nanomboka niditra teto Madagasikara raha teo ireo microfinance na ireo fampindramam-bola madinika zay nahazo totsika zay nakany amin'ny tantsaha, ary ny tetikasa samihafa indrindrandrindra ohatra ny PSDR sy ireo tetikasa zay namevahana ny tantsaha miampy ireo fitaovana mba hahafahan'izy ireo mamokatra ny volofototra tahaka ny vary, dia nampiroborobo izany fitondrana izany. Ireny ny fototra ara-toe-karena matanjaka ka mahatonga ny firenena-dehibe ho lasa ho dragona ara-toe-karena amin'izao fotoana izao, ary manana ny tanjaka ara-toe-karena voalohany na faharoa na fahatelo satria mamokatra amin'ny vahoaka ao aminy. Io raha teo no tanjona lehibe nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho vain-dohan-draharaha, dia ny 80 isan-jato ny tantsaha no havadika ho 80 isan-jato hanan-karena ka hamokatra ho an'ny Madagasikara, fa tsy 80 isan-jato ahantra ka ho lasa vesatra ho an'ny Madagasikara. Izany no napetraka tao anatin'ny Madagascar Action Plan na Madagascar Perinasa na mapy voalohany sy faharoa, ka nitsinjovana ny resaka fambolena, ny resaka fanabeazana, ny resaka fahasalamana ary ny resaka ny tontolo mahakasika indrindra ny filaminana. Raha tsy voarindra manko ireo rehetrarehetra ireo dia tsy ampy ny entina ilazana fa handroso ny firenena iray. Niarany sala tamindreo ireo mpikatroka teo anivon'ny antoko Madagasikara, teo anivon'ny foibe pra-politika sy ireo mpikatroka tetỳ anivon'ny faritra, distrika, commune sy fokotany, ary ireo manam-pahaizana zay vato nasondrotry ny tany niasa tany ivelan'ny Madagasikara sy ireo nivokarina teto an-toerana dia ny sala tao anatin'izany. Ka nisy ny niditra tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara, nisy ireo teo ivelan'ny antoko kanefa nanana ny fanohanana sy ny fitiavana izany antoko tiako Madagasikara sy Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Ireo no nitambatra no nahazona ny singam-pandresena lehibe tamin'ny alalan'ny fiakaran'ny ari-karena ho an'ny Madagasikara ho tsara, ary efa nanomboka nanakaiky ny taremarika roa na ny taux de croissance à 2 chiffres. Rehefa tonga manko izay taux de croissance à 2 chiffres izay dia marika lehibe zany fa matanjaka ny toe-karen'ny firenena iray, ary rehefa tsapa ihany koa fa ioarana lay PIB arivo isam-batan'olona dolara dia atsapana ihany koa zany fa mandroso ny firenena iray. Ny laharana samihafa nisy a Madagasikara dia nametraka izany, ary nanomboka nametraka ny fanjakana tsara tatana raha teo sy fanjakana tandalana Andriamatoa Marc Ravalomanana tany fananganana ny Bianco tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny fananganana ny chaîne pénale tamin'ny fotoan'andro zay paky amin'izao fotoana izao.
tamin'ny fananganana ny samfinina sy ny sesy zay ao anatin'ny système anticorruption daholo izany rehetra zany, satria raha ohatra ka tsy tandalana ny fanjakana iray de sarotra no azona mametraka fanjakana tsara tatana na bonne gouvernance. Takiny mpamatsy volo zany ary ny reriava ny fanjakana malagasy satria taty Afrika de sangana tamin'ny fametrahana izany fanjakana tandalana izany sy Madagasikara. Reo rehetra reo no diavo ny antoko-tiako Madagasikara ny fandrimbona tamin'ny Front National ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy tantsaintsika nefa nitranga ny 7 fa samy nahita ny rehetra fa potika ary nianjera ny tontolo ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-politika, ara-kolotsaina, ara-piarahamonina ny vahoaka malagasy no nitranga zay fa niara-malala 13 taona lasa izany. Mitsakotsako ny rehetra amin'izao fotoana izao ary samy mahatsapa sy mahita ny amin'ny hoe fidin-dafo ny fotoana zay tsy nateo amin'ny fitondrana ny an'ny antoko tiako Madagasikara indrindra Andriamatoa Marc Ravalomanana. Miantso amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe miverena, aiza, roviana ary inona no atao mba hahafahana mitondra indray zay tsirim-panantenana ho amin'ny Madagasikara izay hamerina n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara eo amin'ny fitondrana. Ka ty fahakalazana ny 20 taona manomboka rapitso alakamisy mitoy ny zoma sy ny sabotsy ity ho an'ny fanombohana dia ho fanombohan'ny ezaky ny rehetra ho amin'izany tanjona de ny handraisana andraikitra indray hanavotana any Madagasikara. Hoanitsika ao anaty minitra vitsy ny endriky ny fahakalazana noman'ny komity mpanomana ity fahakalazana ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara ity, arak'izao valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahana androany izao. Fampirantiana ireo sary mirakitra ny atombohan'ny antokotimma, ny niainan'ny antokotimma, ny velaran'ny antokotimma ary nanomboka tamin'izany netombohana zany ka hatramin'izao fotoana hitainantsika izao zany. Amin'ny alakamisy manomboka morohoro zany eny Behoririka misy an'izany fampimirana zany. Anasanantsika mba anatrika azy tsy hoe sary ihany no hitanareo fa misy rehetra ny fitaovana rehetra momba ny sary ao ary misy koa ny rakitsoratra zay ilahatra ao anatin'izany fampisehoana zany. Ny zoma zany dia tsy mioa mbola iverina ihany koa zany ilay fanehoana n'le antsary sy antsoratra ny tantaran'ny tima, tantara-piainan'ny tima zay. Ny asabotsy ho avy zao dia andro lehibe fanombohana amin'ny fomba ofisialy zany ny fankalazana ny 20 taona ny tima. Atomboka amin'ny fanompoam-pivoahana lehibe zany ho angatana fitahiana ho an'ny firenena sy ny antoko-tima. Milahatra amin'izay ireo kabary isan-karazany fanazavana sy fandraisana anjara anehoana zany lanoana lehibe zany. Ao aorian'izay ireo ratsamangaika rehetra, ireo rafitra antanatohatra misy amin'ny tima na ny vonjimaiky zany na ny mbola raikitra dia hanana ny anjara fankalazana ny anazy koa zany any amin'ny faritra isan'isany misy azy. Fotoan-dehibe arak'izany ny fotoana ionana ho an'ny mpikambana, ho an'ny mpanohana, ho an'ireo mpakafy ary ho an'ireo mpanaradia ny antoko tiako Madagasikara. Mbola isy ny fahakalazana hitety distrika, hitety faritra ary isy ny ivon'ny fahakalazana sy famaranana izany fahakalazana izany satria raha ny fantatra dia haharitra zany fahakalazana izany. Ny aina no matezary ny fomba fanaovana politika ao anatin'ny politika tena matianina mitsinjo vahoaka sy tanindrazana izay ny matimatesany ny antoko tiako Madagasikara sy ny filoham-panorona. Izany raha tiako no taizaina ho an'ny sampana eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara dia ny sampany tanora sy ny vehivavy tiako Madagasikara izany. Reo rehetra reo no miara-misalaha ary miara-mamoaka ny Madagasikara ao anaty krizy mivaivay ankehitriny. Koa alao hery ary tompolasy tompovavy, tongava maro ary entany namana satria zava-dehibe ny ahafahana miatrika indray ary mandalo zany 20 taona ny antoko izany, fany fandraisana andraikitra
ny fiatrainy ny ho avy ho an'ny famohana Madagasikara ao anatin'izao lalatsarotra diavina izao de mitohy ary asa isan'andro san'andro mandra-pahatonga any amin'ny tanjona lehibe dia ny fandraisena ho an'ny Madagasikara miaraka ny antoko tiako Madagasikara sy ny filoham-panorona Marc Ravalomanana. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.